fiadanan'ny tompo mandrakariva ho anao sy ny tokantranonao ary mihina fa ny tokantranonao dia ho tokantrano feno fitahiana amin'Andriamanitra satria mazoto mampandroso ny tenin'Andriamanitra. Koa ny fanirinay etỳ am-piandohana dia tsy atahotra isika ary ny lohateny izay hojerentsika amin'ity anio ity dia manao hoe ilay toerana azo antoka indrindra afaka manala ny tahotro. Ilay toerana azo antoka indrindra afaka manala ny tahotro. Ao amin'ny Exodosy 4:13 no istomantsika lesona lehibe ary afahantsika mamava izany lohateny lehibe izany. Fa lohan'izany dia manasanao mba hiaraka hanondrika lohanao fa hivavaka isika. Andriamanitra rainay any an-danitro, misaotra anao indray izahay satria tafahoana amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Koa ny fanirinay ianao ane hitoetra amin'ny alalan'izao mpiaino izao ka ny fanahinao mahery mba ho ataonao ao anatin'izy ireo mandrakariva ka tsy atahotra manoloana ny zavatra izay sarotra lalovana. Ary aoka izao fotoana izao mba ho fehezonao amin'ny fomba manokana. Tononona sy angatana mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tianay. Amen. Ilay toerana azo antoka indrindra afaka manala ny tahotro. Ao amin'ny Exodosy 4:13 no andeha akatsika lesona amin'ity anio ity. Raha mijeritsika raha lasana bavy malala ny bokin'ny Exodosy dia ao no ahitantsika ny tantaran'ny zanak'Israely zay niala avy tao amin'ny tany Egipta, tao amin'ilay tanàna nanandevozana azy ireo, nakany amin'ny tany nampanantenana. Ary maro ireo fisedrana izay niainan'izy ireo teny an-dalana. I Mosesy no mpitarika azy ireo tamin'izany fotoana zany. Ary maro no zavatra niandry amin'ny Mosesy tamin'ireto vahoaka manetsin'izay noentiny reto. Ary nisy fotoana mihitsy aza saika notorany vahoaka vato izy vokatry ny mangetaeta, tsisy rano. Dia indro fa Mosesy no nilan'izy ireo vanina. Kanefa ny zavatra mahafinaritra dia izao, izany Mosesy zany dia tsy nitsoaka ady teo mandrakariva izy ary tsy natahotra ny amin'izany toe-javatra izany izy. Satria inona ry hava-malala ny antony? Ny antony dia izao. Raha mamaky isika ao amin'ny Exodosy 4:13 dia ao no ahitantsika ny tsiambaratelo Mosesy. Exodosy 4:13 dia ovakitsika eo amin'ny 7. Izao mivoalaza. Ary fanaony Mosesy ny makalay ka manorina azy io ivelan'ny toby lavidavitra ary ny anarany dia nataony hoe ny tranon'ilay fionana. Ary izay rehetra mitady an'i Jehova dia nivoaka eo amin'ny tranon'ilay fionana izay teo ivelan'ny toby. Mahafinaritra fa zany efa fanaony Mosesy mihitsy no manorina tranon'ilay fionana mba hionany amin'Andriamanitra, mba hiresahany amin'Andriamanitra. Dia hitantsika manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 9 dia miresaka amin'ilay Andriamanitra izy. Andenge mba hojerentsika kely zany resaka hifanaovany amin'Andriamanitra zany. 9 andeha tonga dia dingantsika eo amin'ny 12 azafady, eo amin'ny 12. Ary Mosesy tamin'i Jehova, indro ianao milaza amiko hoe ento miakatra ty firenena ty, ary ianao tsy mba nampafantatra izay hirahanao hiaraka amiko. Kanefa ianao efa nilaza amiko hoe mahalala anao tokoa ary efa nahita fiteo maso koa ianao. 13. Koa ankehitriny raha mahita fiteo masonao dia ampifantary lalanao ahalalako anao, mba hitako fity io masonao ary hevero fa olonao ity firenena ity. 14 dia hoy izy, Jehova zany, nitavako no andeha dia hanomeanao fitsaranao. Fa ho Mosesy taminy, raha tsy andeha nitavanao dia aza mitondra anay hiakatra hiala ty. Fa inona nefa no ahafantaranao fa ahita fity eo masonao sy izao sy ny olonao? Moa tsy
amin'ny andehananao miaraka aminay va de ho vova amin'ny firenena rehetra ambony tany izay dia izao sy ny olonao. Andiny fahavita-ambin'ny folo. Aroa Jehovah tamin'i Mosesy, izao zavatra nolazainao izao dia ataoko fa nahita fity eo masonao ary mahalala anao tokoa aho. Izany ry hava-malala no resaka izay fanaovan'Andriamanitra sy Mosesy. Izany hoe tena mifanakaiky fo mihitsy, mifampiresaka tahaka ny mpirala ary mifampiresaka tahaka mpivady mihitsy aza i Mosesy Andriamanitra. Izany no tsy ambaratelo nananany ty Mosesy ty. Eo amin'ny andiny fahafito izay novakitsika tany aloha de zao, fanaony ny manao trano lay fionana de miresaka amin'Andriamanitra ao izy. Ry hava-malala, lesona voalohany indrindra de zao, andehitsika mba hanorina ny tranolay fionana amin'Andriamanitra. Raha efa nanao izany ianao de andeha mafisina izany, de tsy iny zany fa ny alitara ao atokantrano mba ahafahantsika mifampiresaka amin'Andriamanitra. Fa raha sanatrika mety adinidinao zany raha tsy nataonao, andeha hiverenana indray zany. Fa rehefa manao an'izany isika de zao mivoalaza eo amin'ny andininy fahafita-ambin'ny folo. Andininy fahafita-ambin'ny folo dia izao no voalaza ny tenin'Andriamanitra. Andininy fahafita-ambin'ny folo de zao mivoalaza. Aroa Jehovah tamin'i Mosesy, izao zavatra nolazainao izao dia hataoko koa fa mahita fity eo masoko ianao. Izany ry hava-malala no tenin'Andriamanitra izay nambara. Ary raha mijeritsika eo ambanimbany eo dia voalaza fa lasa sakaizan'Andriamanitra mihitsy Mosesy. Lasa sakaizan'Andriamanitra. Ary raha mijeritsika ao amin'ilay boky anankiray nosoratan'ilay mpanoatra kristianina antsoina hoe Ellen White, ao amin'ilay boky nampitondra ny lohateny hoe ny dia eo amin'ny Kristy eo amin'ny pejy 100 de zao no ambara manao hoe ny vavaka de famborana ny fo amin'Andriamanitra toy ny atao amin'ny sakaiza tiana indrindra. Izy amin'ny sakaiza tena tianao indrindra, mety mivatanao zany, mety ny zanakao zany. De zao tokony tahaka amin'ny firesanao amin'ny vadinao na amin'ny firesanao amin'ny zanakao ihany koa no tokony ho firesanao amin'Andriamanitra. Aboray eo amin'Andriamanitra avokoa ny olanao rehetrarehetra tahaka ny natao Mosesy teto. Ary voalaza ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamy 2:9 zao voalaza manao hoe matoki azy mandrakariva ary olona ary loary eo anatrehany ny fonareo rehetra. Salamy 2:9 misy an'izany. Averiko indray mandeha, matoki azy mandrakariva ianareo ry olona ary loary eo anatrehany ny fonareo. Andriamanitra no ary ho antsika. Asian'Andriamanitra tsika mba handoatra ny ao am-potsika tsiraray avy eo amin'Andriamanitra. Izany no antsoina hoe fivavahana rahalahy sy anam-pahamalala. Dia izao no voalaza eo amin'ny andininy faha-20. Ary Mosesy mba hampahitao ny voninahitra ao. Resaka zany nisy Jehovah, hampahitao ny voninahitra ao. Andininy faha-20. Ary kosa Jehovah, izao hampandalo amin'ny fahatsarako rehetra eo anatrehanao, ka nonona ny anaran'i Jehovah eo anatrehanao. Ozy Mosesy hoe mba hampahitao ny voninahitra ao. De navalin'i Jehovah azy de zao hampandalo ny fahatsarako rehetra. Izany hoe ny tena mahamaiky an'Andriamanitra zany de zao tsy ny hampandalovany ny voninahiny fa ny hampandalovany kosa ny fahatsarana rehetra eo aminao. Ny vavaka ataoko ry hava-malala amin'izao takariva zao, ny tokantranonao ane de ho tokantrano handalovany fahatsaran'Andriamanitra rehetra. Handalovany fahatsaran'Andriamanitra rehetra. De zao mivoalaza eo amin'ny andininy 220 azafady, andininy 220. Dia ho Jehovah, indro misy toerana eto anilako dia hijanona eo ambony aram-bato ianao.
raha jerentsika tsara io teny io ay zany mbola misy toerana eo anilan' Jehova izay mbola toerana banky izy io ay zany Mosesy zay miresaka amin'io dia voalaza eo amin'ny andininy fa 1 tapa amin'ny 2 dia hijanona eo ambonin'ny haram-bato ianao ay zany Mosesy zay miresaka an' Jehova io raha lasa anapavy-malala dia mbola eo ambonin'ny haram-bato ary ty haram-bato ty dia haram-bato izay any amin'ny tendrombohitra mety mahafanina raha mitazana eo ambony zany haram-bato zany ka mijery any ambany any mety haram-bato mampidoza zany haram-bato zany mety haram-bato misy rivotra mifofofo zany haram-bato zany fa ay Mosesy mbola mijanona eo ambony zany haram-bato zany eny fa na de efa miresaka am' Jehova azy de hozy Jehova hoe indro misy toerana eo anilako de zao mahafinaritra eo amin'ny 2 koa raha mandalo ny voninahitro dia ataoko eo atsefatsefaky ny haram-bato ianao ka ho saharonaky ny tanako ianao mandra-pandaloko mahafinaritra lasa napavy-malala fa tsy avelan'i Jehova hipetraka na hijanona eo ambonin'ny haram-bato zay mety mahafanina na mety hampidoza Mosesy fa izy mihitsy no miteny amin'ny 2 manao hoe hataoko Jehova mihitsy no mandray an-tanana any Mosesy ary ataony arobatainy ao atsefaky ny haram-bato io le toerana eo anilan'i Jehova io raha lasa napavy-malala aizao aiza ny toerana misy anao ianao zay efa miresaka am' Jehova isan'andro ianao zay efa mety manana tranolay fihaonana io izany hoe ny alitara ao atokantrano zany sao de mbola mijanona eo ambonin'ny haram-bato zay mety mampidozy ianao am'ty takariva ty de manasanao Andriamanitra ary Jehova mihitsy no indro afaka mibatanao raha mety ianao mba ho ao atsefaky ny haram-bato ahoana moa zany atsefaky ny haram-bato zany atsefaky ny haram-bato zany de zao vato ao akavanana vato be ao akavia vato be ato ambany zany hoe tafatsofoka ao anelanelan'le vato zany ianao de zao ny zavatra mahafinaritra raha mamaky sika amin'ny 2 ao de zao ny tanan'i Jehova no mandrakotra manarina anao eo ambony ato anila ny vato ato anila ny vato ato ambany ny vato eo ambony ny tanan'i Jehova inona re loza mety mbola ho tafiditra an'izany tsy atahorana tsony ny mety teradoza rehefa tonga ao atsefaky ny haram-bato ianao ry havana malala meteza mba ho ataon'i Jehova ao ianao ary ny tana mihitsy no hitsotra hiaro anao ny tana mihitsy no mitsotra mba hamonjy anao eny ny tana mihitsy no mitsotra mba hanome anao fitahina mananampiampy de ny zavatra tena mihoatra lavitra noho izany raha lasa napavy-malala de zao raha mamaky sika eo amin'ny 17 eo amin'ny 17 dia izao no voalazany tenin'Andriamanitra dia naisitra ny tanako ao ka hita ny voky ianao fa nitavako tsy ho hita ahoana indray zany sara seho an'izany manomboka miala zany zao ny tanan'i Jehova ianao mbola tafajanao atsefaky ny haram-bato de zao esory ny tanany dia ahita ny voky ianao zany vo zany de ao arinao amin'ny lamosinao ahoana ny ahafahanao mahita ny lamosin'i Jehova ahoana ny ahafahanao mahita ny von'i Jehova tsotra be izany hoe raha atao sarisary zany de zao tena mitsilany eo amboninao mihitsy ne zany Jehova tena saromany tsy ny tanina antsony manarany fa ny tena mantolo mihitsy no voasarinao izany ry hava-malala no zavatra ataon'i Jehova ny aminao ka raha zany misy move tsy tena fiarovana blinde ozy ny vazana fiarovana tena azo antoka no eo aminao de ho lavitra ny tafio-drivotra tsy hitsokanao zany tsy andao anao tsy
tsy kasika anao ihany koa ny loza. Ho lavitra anao ny tahotra. Eny, ho lavitra anao ny fahafatesana satria voaro amin'ny fomba manokana ianao. Fa ny fitahin'Andriamanitra kosa dia eo am-papana, eo amin'ny fiainanao. Izany raha lasana malala no planin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny fiainan'ny tokantranonao. Koa nisy orotalana azy amin'ny soratra masina amin'ity tahakariva ity dia zao. Voalohany, andeha hanorina ny tranon'ilay fihaonana isika dia ny altaram-pianakaviana izany. Andeha hazoto ifampiresaka aminana, andeha loharina ny fotsika ho tahaka an'irele tena hoe miresaka amin'ny sakaiza tiatsika mihitsy, nakaiky atsika rehefa miresaka amin'Andriamanitra. Fa dia ataon'Andriamanitra, Andriamanitra mihitsy no hibatanao eo amin'ny toerana azo antoka indrindra, dia ho ataony ao atsefakitsefaky ny aram-bato ianao. Izany no fitahin'Andriamanitra, izany no planin'Andriamanitra izay tiany atao eo amin'ny fiainako, eo amin'ny fiainanao. Koa manatona azy fa vonina ny andray anao izy, ary vonina niady anao izy mba hialanao ao anatin'ny loza, ao anatin'ny tahotra, ao anatin'ny tafio-drivotra zao fiainana zao, mba hialanao ao anatin'ny fahafatesana, dia andeha hitsofoka ao anatin'izany atsefatsefaky ny aram-bato izay efa homanin'Andriamanitra izao. Tiako no hitondram-bavaka anao manokana amin'izao tahakariva izao. Minao fa fikasanao lalina izany, fa andeha ho apetratsika eo am-pialatanan'Andriamanitra mba ho sava misy tokoa izany tenin'Andriamanitra izany. Favaka isika. Andriamanitra rainay any an-danitro, misaotra anao izahay satria afaka ny nandray lesona ny amin'ny tantaran'i Mosesy. I Mosesy ilay mpitarika teo amin'ny zanak'Israely, mpitarika nanamahy izy azy, mpitarika ny voako mpandresy. Ny antony dia zao, satria nanao tranon'ilay fihaonana izy, fitoerana manokana izay iresahany aminao. Tompo malalo, faniriana ihany koa, raha mba ho zava misy ao amin'ny ivon'ny tokantranonay izany fihaonana manokana aminao izany. Ary misaotra anao ihany koa satria na dia efa mifampiresaka aminao aza ka izay, mety mbola mijanona eo amin'ny aram-bato, zany hoe toerana mampidoza. Tompo, rehefa tena manompo anao izay, rehefa tena miantoraka aminao zay, dia ianao mihitsy no hamindranay ao amin'ilay toerana azo antoka indrindra, dia ny atsefatsefaky ny aram-bato. Tsy iza zany aram-bato zany fa Jesosy Kristy. Koa ny fanirinay dia ho tafiditra tanteraka ao anatin'i Jesosy izay. Jesosy no velona ao anatinay, ary izy no velona ao anatinay tsiraray avy, ary izay velona ao anatiny. Ka tonga nay tsiraray avy, Tompo malalo, mba ho feno fiarovana, ho feno fitahiana, ary ny fanirinay dia ho feno fitahiana zao tokantrano mampiatrano izao. Tononona mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.